lalana trano fonenana manodidina saika fendrano avokoa ny manodidina ny fokontany akondranon-dranomahery ary rano avokoa ny miainan'ny mponina amin'izao na hivoaka hianatra na hiasa na andeha hody na atory tonga ao an-trano. Velotaraina ny mponina ao amin'ity fokontany ity amin'izao fotoana izao na dia matetika aza notraboina ity fokontany ity. Tao anatin'ny 3 taona izay nanomboka ny faran'ny taona 17 dia nitombo avy roeny ny fahavoazan'ny mponina, ny fanotofana izay ataona teratany vahiny iray nilakan-drano lehibe mamoaka ny rano etsy mora rano no fositra tena mahatonga ny olana ary tsy misy ivoahany rano ka mitoby ao an-tanàna. Mangataka ny hamahana ny lakan-drano ireo mponina. Tokony mba atao izay hevitra fa tsaboina zao zay aty vary be da be ny atambary tsisy azona iray ary zay zany mba hitarainanay tena mijaly zay aty tsisy vary akatra ka le daleria tokony sokafana vao hida eo amin'ny hitambohan'ny hitambohan'ny karanry tokony sokafana le izy le mpamoaka an'le rano dia zay mahatonga nay tsaboina vetivety foana. Lasa koveta ny fokontany akondranon-dranomahery mivarina ao avokoa ny ranony 67 hektara ny fokontany Akazomanga Atsimo. Tsy misy ivoany anefa ny rano ao amin'ity fokontany ity no io fanotofana tsy ara-dalàna io. Hatreto miandro ny vahaolana aroson'ireo tompony andraikitra ambony ny mponina sy ny fokontany. Raha nambaran'izy ireo dia ny fisintomana ny rano amin'ny alalan'ny pompon-drano no vahaolana maika analana ireo mponina ao anaty rano. Raha desante natao tamin'ny herinandro aloha zany zao dia tonga teny ny ambaratonga ao anatin'izany lefitry ny be amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ao ihany koa ireo délégué d'arrondissement dia ihany koa solitena fokontany sy ny lehibe amin'ny fokontany izay nijery nidina desante niaraka ny adjoint au maire fa voalohany ao amin'ny commune. Tamin'izay fotoan'izay no niresahany zareo fa hoe hitady solution izahay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo andefasana an'io rano io aloha nanomboka zoma hitady groupe ao amin'ny pompier dia hitady groupe naiza naiza izay hitrohana an'le rano. Efa tamin'ny herintaona nefa niteny an'izay ny lefitra ny be ny tanàna io hoe akapoklin izahay na dia farafaratsy ny aza asiana canal amin'ity herintaona tonga ihany ity ny rano mbola izay ihany nitenenina. Fa ankoatra ireo mponina tanimbary hatrany amin'ny 100 hektara no misy eto Andranomahery. Amin'izao efa diboko ny rano ireo vary ireo ary ahina tanteraka ny fahasimban'ny vokabary ao an-toerana. Marina nefa fa ny 700 mponina ao amin'ity fokontany ity dia mpamboly avokoa. Misy fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena an'ireo mponina araka izany ny fiakaran-drano satria sady tsy misy trano fonenana izy ireo no very fivelomana ka manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra satria efa nanomboka ny taona 17 hatramin'izao 2022 izao mbola tsy nisy ny vahaolana.